Isika malagasy entan'ny tena fitiavan-tanindrazana namono eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina dia sary piaro amin'ny fiandrianam-pirenena koa fiarovantsika izany fiandrianam-pirenena izany dia ity misy fanambarana iombonana. Fanambarana iombonana. Izahay manao siny eo ambany dia manao izao fanambarana izao. Satria mazava ny voalazan'ny lalàna momba ny fizakana zoom-pirenena malagasy dia tsy afaka mirotsaka ho fidiana filoham-pirenena intsony ny filoha ankehitriny. Tsy vitany hoe fandikana lalàna fotsiny ihany izany filoham-pirenena mizaka zoom-pirenena vahiny izany, fa efa famitahana vahoaka noho ny fahadisoana ara-moraly sy amin'ny fahamendrehana. Tsy afaka hanatanteraka ny andraikitra takin'ny lalam-panorenana iarovana ny fiandrianam-pirenena sy ny tombotsoa iombonan'ny firenena izany fananana zoom-pirenena vahiny izany. Rehefa tonga ny fotoana ilana zany dia firenena izy no arovana marina, ny an'ny firenena nanjanaka sa ny an'ny malagasy. Mitaky famatorana ara-moraly, tsy maintsy hajaina farafahakeliny izany andraikitry ny filoham-pirenena izany. Noho izany, manainga ireo tompon'andraikitra rehetra, na olom-boafidy, na olom-boatendry, na sivily na miaramila, izay nampindramina fahefana, tsy iraitsim-kombakomba ny mety ho fandikan-dalàna ary hanaja tsy misy fepetra ny lalàna velona sy ho sary-piaro amin'ny asany sy ny adidy masina napetraky ny vahoaka aminy. Miantso ihany koa ny malagasy tsy hakanavaka hijoro sy hiaro ny fiandrianam-pirenena. Natao teto Antananarivo ny 9 Aogositra 2024. Manao sonihetsy ambany, Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, Siteny Randriana Solonyaiko, Ajo Andriana Inarivelo, Raobelina Andry, Paraina Aogista, Tahina Razafinjoelina ary Maskolamalia.